Mesdames et messieurs, tous ensemble, attention, 3, 2, 1. Miarahaba antsika rehetra, resaka fankalazana fety ny farany taona no resantsika eto satria efa ifarana sahady ny taona. Ka ity misy tolotra mahafinaritra sy noeverina fahokoavana ihany koa izay tanterahana eto Madagasikara, eto Antananarivo izany. Tsy inona fa le grand réveillon de Tana izay atao ao amin'ny Asia and Africa Hotel Ivato. Iarana mitariky anjakatina mazava ho azy izay karakarany M-Production. Hitantsika amin'izao sary zao dia io le toerana, zany hoe ilay Asia and Africa Hotel manana maizy azy. Io dia tsy sarotra hita fa eo akaikin'ny rond-point Mamory, zany hoe misy le lalana anankiray makany amin'ny village Ivato, dia ny anankiray makany amin'ny aéroport, dia eo ankavanana io mahita an'io hôtely mihaja sy goavana be io isika. Ao zany miara-tanterahana ny fety. Ny parking dia malalaka ary sécurisé. Ny sakafo raha ho resantsika dia restaurant ry zareo. Tsika moa zany no iaraka isantatra hanao fety amin'ny toerana io. Ka ma-restaurant zareo zany dia mbola avanina kokoa no traiteur zany zareo. Ka ny tenako raha efa naheno karazana sopapa zany ny sakafo amin'ny fotoana io, dia misy sakafo tsy latsaky ny 420 karazany satria buffet le atao, buffet à volonté. Ho anareo mpakany ampitan-dranomasina reny, mpanatina reny buffet à volonté ny sinoa reny, dia tsy latsa-danjany zany mihitsy ny ao amin'ny fotoana io ary mety mbola ho tsara noho izany azy. Ny resaka ambiance aza matahotra mihitsy satria izahay tahiky anjakatina dia azo lazaina ihany indrindra fa eo mpitendry dia fa avanana mihitsy amin'izany fampandizana izany. Eo amin'ny resaka répertoire na fandandrakiray ihany koa dia ezahana ny sokajin'olona rehetra ahazo ny anjarany avokoa. Fa magoavana an'ity fetitsika ity raha ohatra ka tena hitanao hoe misy ambiance exceptionnel hafa manokana ianao, dia ity ny zavatra tantaraiko anareo. Ao anatin'io salle io zany misy salle anankiroa, le iarahana amin'ny tariky anjakatina, dia ao amin'ny salle ambony salle atao hoe le palissandre, dia ao ambany misy salle atao hoe baobab, dia iny atokana ho an'ny tanora, ho anareo zay fianakaviana hoe nareo mianakavy mihitsy zany no tonga amin'ny fotoana io. Ka misy ankizy manana ny ambiance manokana na ny tanora, dia afaka makao amin'le baobab satria misy animation DJ ihany koa. Marihana fa fidirana iray ihany izy io, zay lazaiko hoe mahagoavana azy sy mahatsilafo loatra azy. Tiako misy resaka anankiray iara-malala angambany fa sarotra hita sy lafo no misika ankehitriny, fa raha ianareo no manao réservation miaraka ka folo ianareo dia tonga dia mahazo tavangina whisky anankiray maimaimpoana amin'ny fotoana io. Ka azadino ny fiarantsika amin'io réveillon goavana mitondra loateny hoe le grand réveillon de Tana io zay tanterahana ao amin'ny Asia and Africa Hotel Ivato Mamory manomboka amin'ny 6 ora alina. Fandrio dia zao ny toerana. Vente de billets Asia et Africa Hotel. Super musique analakely. Nectar en 4 tapaka. La City Vanch. Accourdig. Infoline 032 81 468 34 033 32 880 48. Ho anao zay natsapa fa somary tsy dia tsaratsara loatra ny taona tamin'ity dia ao manalaza ny fotoana io. Ho anao zay natsapa kosa hoe tsara taminao ty taona ity dia ao ny faliana amin'ny fotoana io sy hitsanatsika ny taona vaovao.